Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio atalata 20 ny volana Jona 2023. Ry ava-malala amin'ny Tompo, anio aho dia hijoro vavolombelona ny amin'ny zavatra izay hitany zanako tamiko. Tamin'ny zako mbola tsy mpivavaka firy izany. Zany hoe kristianina ihany, fa kristianina anarana fotsiny ihany. Fa tena mbola any Satana zany tamin'izany fotoana izany. Ary koa zany ny zavatra izay hitany zanako lahy, zany hoe asany maizina avokoa izany. Zavatra izay hitany zanako lahy rehefa matory izy amin'ny alina. Ry havana, mety mbola misy hafa ihany koa voalazako ao anatin'ny fijoroana vavolombelona, fa ny fanahy no miasa ka zay tiany avoaka dia avoaka avokoa, satria mba hiarovany antsika, ampitandremany antsika, satria mety misy aminareo mitovy tamin'ny toerako teo aloha, tamin'ny toerany ankonako zany teo aloha. Zany hoe tsy malala firy ny tena fahamarinana, fa de mananao foana, manaraka olona, tsy miaino an'Andriamanitra, dia latsaka tanteraka ao anatin'ny fatotry Satana, ary tena ao anatin'ny aratony. Fa isaorana ny Tompo ny amin'ina nafahany tao anatin'izany. Ka iara ivavaka isika Tompo angatahantsika ny fanahy masina, hiteny amin'ny alalako sy ikasikanao koa mba tena hifoy isika, mba ho tafiditra ny an-danitra, satria ho avy Jesosy. Ho avy Jesosy eny amin'ny rahoan'lanitra, ampiakatra izay efa niomana ary efa vonona hiditra any an-danitra ihany. Iara ivavaka isika Tompoko. Jesosy Tompo, misaotra anao, mideranao, mankalazanao, manajanao Jesosy, satria anao ilay Andriamanitra masina sy mahery, ianao ilay ho avy akanay zanakao tsiraray avy. Jesosy misaotra anao tamin'ny nanafahanao ahy Jesosy ny ankonako, ary nampafantarinao, nampahitanao Jesosy fa lalan-diso no nandehananay. Jesosy malala anandratra anao indray aho, ka oka ny olonao tsiraray avy izay mitovy lalana taminay Jesosy, ary mbola miaina ao anatin'ny fanompo-tsampy, mbola miaina miaraka amin'ny Satana Jesosy, mba hiova izy ireo Jesosy, ary hiverina aminao koa Tompo, satria Jesosy ianao dia mbola mamindra fo amin'izao, ka tianao izahay Tompo hiverina aminao izay tsiraray avy. Fanahy masino mangataka aminao, oka ianao no hiteny amin'ny alalako, ka ny nofo rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao, ka mitenena fanahy masino, satria mpiambina no niantsonao ahy, hitroka ny trompetra no niantsonao ahy, mba hanairanao ny olonao tsiraray avy, ka oka ny olonao tsiraray avy tena hifoa ao anatin'ny toromasom-panahy. Satria Andriamanitra velona sy mahery ianao, ary mbola miteny foana ianao amin'izao fotoana izao, fa mindrampo farany sisa, satria hoy ianao hoe tsy misy intsony ny fotoana, tsy misy intsony ny fotoana, ka oka fanahy masino ny olonao hifoa tanteraka. Jesosy Tompo, mangataka ny ranao aho, andrakotra ahy sy ny ankohonako, ary ny asanao sy ny olonao tsiraray avy. Ary amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androahako ny asa maty Satana rehetra, zana-tsipika izay mitady alefa ny hanafika anay, dia adorana amin'ny ranao zany Jesosy, satria ny ranao dia afy mandevina, mandany ny fahavalo rehetra, ka tsy manan-kery, tsy manam-pahefana aminay izany, fa efa resy anareo, ka ny andavaka fariafo ny plasinareo, any ny plasinareo mandrakizay doria. Misaotra Jesosy ka misandrata Tompo eo anatreny izao tontolo izao Jesosy, satria ianao ilay Andriamanitra, ianao ilay Alfa sy Omega, ilay fiandohanay ary mbola hiafaranay koa. Tompo malala ho avy ianao Jesosy, mitonga vaingana Jesosy satria maika izay zanakao ho any aminao Jesosy. Aleluia, amen. Ry ava-malala amin'ny Tompo, araka ny noteneniko tery am-piandohana dia ny zavatra izay hitany zanako tamiko, zany hoe tamin'izahay mbola tsy mpivavaka firy izany, zany hoe efa nandray an Jesosy ho Tompo sy ho mpamonjiko aho tamin'izaho mbola tanora tany Madagasikara, raha efa naheno ny tantaran'ny fiainako ianao, ary efa vita batisa aho tao anatin'izany fotoana izany, kanefa
tsy nafantatra mihitsy ny tena hoe fahamasinana sy ny fahamarinana dia mbola teny amin'izao tontolo izao ihany nanao ny fiainana izao tontolo izao na tamin'ny izahako tonga taty ampitan-dranomasina ary dia mbola nanohy ny fiainako teo aloha ihany. Ry havana, isorako ny tompo satria ny tompo no nampifo ahy satria tena tanteraka ny teniny izay nomeny ahy hatramin'ny fahatanorako hoe hatrany amboka dia efa fantatr'Andriamanitra zany ny momba ahy manontolo. Salamo 139. Ary tena ny tompo mihitsy no mikolokolo ny ankohonako satria izay no teny nampanantena ny tompo zany amintsika tsiraray avy tahaka ny teniny ao amin'ny Josoa. Raha manao izay araky ny andidiny tompo antsika isika dia ataony toy ny nandehanany Mosesy ary koa toy ny nandehanany Josoa, zany hoe tantanany izany ny fiainantsika sy ny ankonantsika. Raha tena mankatoa tsara n'Andriamanitra isika. Ry havana, tamin'izany fotoana izany hoy aho dia tsy mbola tena nahafantatra, zany hoe tsy ninia nanota aho izany satria tsy nahafantatra hoe tsy mety ny fanompo-tsampy, hoe tsy mety ny mivavaka amin'ny razana, tsy mety ny miantso ny maty. Ry havana, zava-doza, zavatra efa nataoko avokoa izany satria tsy nalala aho. Miteny ny olona hoe ataovy an'izao dia manao an'izao. Mangala vily dia asivy vary fotsy, dia asivy tantely, dia asivy pièce-mbola angambany izay tsy tadidiko intsony, dia atsovo zao. Ry havana, nanao an'izany tato an-tranoko, indray-pandeha ngambany izay raha tsy diso ahako. Fa lazaiko anao tsara fa mampiditra devoly amin'ny fiainanao ianao. Tsisy mamenatra an'izany satria fanavotan'Andriamanitra ny fanahintsika no tiako ambara eto. Raha mbola manao an'izany ianao ka mivavaka amin'ny maty, vavaka amin'ny havanao izay fa maty, na rainao io, na zokinao io, na iza io, na renibenao io, na raibenao io, dia afobe no miandry. Varavarany afobe no miandry andray anao. Ary raha vao mikipy ny masonao dia ny devoly no manodidina anao akanao. Ry havana, zava-doza no nasehony tompo taminay. Zava-doza ary isorana ny tompo ny amin'ina nafany tamin'ny fanompo-tsampy sy ny fivavahana amin'ny razana. Mety miteny anao hoe za tsy manompo sampy, za tsy mivavaka amin'ny razana. Ry havana, isika gasy dia fomba fitenitsika mihitsy hoe ho tahian'Andriamanitra sy ny razana. Tsy fiteny izany, ny razana tsy mitahintsony. Any amin'ny bokyny Mpitoroteny no manambara ny teny hoe ny maty dia tsy manana valim-pitintsony. Oka ianao ny hijery ny témoignage momba ny amin'ny fanompo-tsampy izay navokako any video anankiray any efa elaela izay. Ary any misy koa ny verset maro momba ny amin'ny resaka fanompo-tsampy. Oka mihitsy ianao tsy ho kamo hijery sy hiaino satria tompoko ny devoly dia tsy matory andro amanalina. Mitady izy amandriana antsika. Tsy azo atao ny mivavaka eny ambony fasana, tsy azo atao. Ary tsy azo atao intsony koa ny manao fête des morts, ary tsy azo atao intsony koa ny manao famadiana. Rehefa misy koa ny didy fotra dia tsy azo hoanina iny zavatry ny zazakely izay avy nitapahana iny. Tsy azo hoanina iny ka ny balina minana olona izay manao an'izany. Ry havana, ary koa ny makasitraka dia ho any amin'ny afobe. Ho any amin'ny afobe. Ry havana, mananatra ny tompo satria tiany ovoavonjy isika. Ny teny ovakiko alohan'ny ijoroako vavolombelona dia ao amin'ny bokyny Luka. Ny teny tompo dia manambara marina satria ny fanahy masina nanomena anniversaire io zany teo fa notadiaviko le izy dia hitako. Zao ny teny tompo amin'ny anarany. Bokyny Luka 7:7-10. Fa tsy misy takona izay tsy ho hita, na miafina izay tsy ho fantatra sy tsy haharihary. Amen. Mazava tsara ny ten'Andriamanitra hoe ny takona zany
dia ho hita, ary ny zavatra miafina dia ariary. Ho hita zany, tsisy azo afenina fa iseho avokoa eo anatrin'Andriamanitra. Ny verset iray nomeny fanahy masina koa dia efa aintsika tsy anjery izay ao am-bokin'ny Asan'ny Apôstôly ary koa ao am-bokin'ny Joël mpaminany momba ny amin'ny hoe anjotraka ny fanainy Andriamanitra amin'ny nofo rehetra amin'ny andro farany. Dia ny tiany fanahy masina ho tenenina dia ilay hoe andao vakintsika ngeny eo amin'ny Asan'ny Apôstôly, Asan'ny Apôstôly toko 2 eo amin'ny 7:10. Ho vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amin'ny andro farany, hoy Andriamanitra, no androtsahako ny fanaiko amin'ny nofo rehetra. Ny zanakareo lahy sy ny zanakareo vavy dia aminany. Ny zatovonareo dia ahita fahitana. Ny lahy matoanareo dia anonofy. 7:20. Ary ny mpanompoka na lahy na vavy dia anjotrahako ny fanaiko amin'izany andro izany ka aminany. Amen. Alleluia. Ajantsika treo. Ry havana, ny tiany fanahy masina ho ambara dia eo amin'ilay hoe ny zatovonareo dia ahita fahitana. Izay ry havana no itondrasako ny fijoroana vavolombelona. Ny zavatra niseho fanampiny izay efa noteneniko teo dia taona maromaro izay efa ela zany tamin'ireo zanako mbola anatin'ny atao hoe zatovy izany. Ilay vavy fa ilay lahy dia mbola kelikely zany tamin'izany fotoana izany. Zao moa izy ireo efa lehibe avokoa. Tamin'izany fotoana izany dia indray andro tao amin'ny salle à manger zahako. Zany hoe tao amin'ny trano fisakafoanana. Dia nipetraka zany dia miamborindrina zany raha ohatra ka ho azonareo ny fazavako ny tiako ambara. Zany hoe manatrika zany ho an'izay olona miditra ao amin'ny efitra fisakafoananay. Dia tonga teo alohako zany ny zanako vavy. Zahako zany amin'io mijery ordinateur. Eo alohako zany ny ordinateur. De latabatra tsina zany no manasaraka anay mianaka. Dia ohatran'izao zany no zavatra nyteneny tamiko. Mamao izy misy aloka ngezabe ao andamosinao. Zany hoe ohatrana pozina seza zany amin'ny lamosiny seza zany no hitany fa mipetaka amiko. Ary mbola mihoatra lavitra zany ny ahavoko amin'izay mipetraka. Dia hitany zany izy io mainty gris zany ny pozin'le izy. Ary no teneniny hoe vehivavy izy io izy ary ny volony hitany mitsy le pozin'le volony ilay mamabe anay, ilay fijoroana vavolombelona nataoko teto momba ny fanompo-tsampy. Asana efa naheno ianao araka ny teneniko teny am-piandohana hoe afaka enonao raha ohatra ka mbola tsy naheno ianao, satria tena fananarana fampitandriamana antsika tanteraka izany. Dia io zany de volon'io mamabe anay io no hitany ohatra ny olona mitana ay ozy izy amiko. Zany hoe tsy afaka zany fa voasariny de volo io. Ry havana, zava-doza ao anatin'ny tsy fahalalana izako tamin'izany fotoana izany. Nefa ny zanako dia efa no amasin'ny tompo ireo zanako ireo, satria noentiko tamin'i Jesosy foana ireo zanako ireo. Na tanaty kibo nazareo efa teraka aza. Dia zareo zany no tonga amin'ilay tenin'Andriamanitra teo novakintsika teo ao amin'ny Asan'ny Apôstôly sy ao amin'ny Joël mpaminany momba ny amin'ny hoe ny zatovinareo dia ahita fahitana. Ry havana, eny mahita ny zavatra tsy hita maso izy ireo. Ny zavatra takona araka novakintsika teo atao amin'ny bokin'ny Lioka. Ariarin'Andriamanitra avokoa ny takona eo anatrehantsika zanany. Raha tena manatona azy isika, raha tena ao aminy isika.
fa raha ohatra mbola miaraka amin'ny satana isika dia ajambainy ny masom-panahintsika tsy mahita isika fa eny mananao foana eny za ohatran'izany izay no natonga ny zanako nahita any io devoly io mihoatra ny ahavoko zany hoe za mipetraka fa le devoly dia manaloka avo ary hitany tsara mihitsy hoe ilay mamabe anay ny devoliny ilay mamabe anay izay tao anatin'ny fanompo-tsampy satria misy tromba ary izy ihany koa ilay fanambarako hoe nitondra anay tany an-dranomasina ry havana izay mbola te hitoetra amin'izany dia afo be no miandry anao na iza ianao raha mbola mivavaka amin'ny razana ianao raha mbola mivavaka amin'ny statut ianao raha mbola mivavaka amin'ny olona velona ianao dia afo be tompoko no miandry anao tsy mivazivazy amintsika satana fa ny angalatra ny fanahintsika anarentsika any amin'ny elo no tena tanjony aleo tsy ho tianao ny olona maro toy izay overy ny fanahinao Jesosy reriany no jereo miala rehefa tsy mety miala ny hafa dia miala ianao mba ho voavonjy ny fanahinao ety ny akonanao manatona an' Jesosy ry havana tamin'izany fotoana izany dia taitra be ako satria tsy fantatro ary tao aorianan'izany raha efa ny haino ny fijorona vavolombelona momba nylay fanompo-tsampy ianao dia nanomboka aho ny ova andeha hanompo an' Jesosy amin'izay ary ny ofana ho tonga mpiandry dia tamin'izany no tonga amin'izay ilay devoly io reny be anay io no tonga nanafoka ahy sy ny zanako vavy tena zava-doza zavatra niseho tonga nanafoka teo aloha izy tsy miseho fa noho neveo noho nefa anomboka anaraka an' Jesosy aho dia tonga amin'izay izy anafoka ahy tonga nafoka ahy satria hiala tanteraka aminy amin'ny fatotra dia nafahan'ny tompo tamin'izany fotoana izany moa efa nambarako any fa tonga ny pasteur anay sy ny vadiny nanao délivrance ary tamin'izany raha tonga ny vadiny nanao délivrance anahako dia henoko zao mihitsy teo amin'ny atokako no nipetraka ilay devoly ary henoko mihitsy hoe lasa lay izy henoko mihitsy hoe lasa lay izy alleluia voninahitra ho an' Jesosy ry havana ny zanako lahy tamin'ny faraparan'ny taona teo na tamin'ny voalohandohan'ity taona ty izay izy vao ny tantara ny zavatra nanjoa azy tamin'izy mbola kely tamin'ny fotoana zany tamin'ny zako mbola nanompo sampy dia tsy ny tantara mihitsy lay zanako fa izy efa lehibe izao no ny tantara tamiko hoe aika izy io isaky ny alina rehefa avy manoroka azy ao amin'ny sambrany dia vao miala ho izy dia vao manidy varavarana dia matahotra izy satria rehefa matory izy zany dia mitotoka amin'ny rindrina satria zany ny fandrinany mipetaka amin'ny rindrina dia hita zany eo amin'ny rindrina misy aloka zany hoe fantany fa misy zavatra vao aorinany zany hoe mitsangana zany avy ao aorinany satria miamboy zany ny chambrany fa izy zany mitodika any amin'ny rindrina dia hita zao mihitsy nohony misy aloka mihetsika eo amin'ny rindrina ry havana miroboka lay zanako matory amin'ny alina fa matahotra tsy mba nasany tantara izy izany rehetra izany tompoko dia ny devoly mihitsy no manafoka tato amin'ny ankohonako izay no fataon'ny satana oka isika hiaino ny zanakatsika raha ohatra ka mitantara aminao izy hoe zao no manjoa anahako dia enoy ny zanakanao iza moa ny zanako tsy mba nitantara dia tsy nafantatra ahako efa nisy any video navoakako momba ny amin'ny
devoly ihany koa efa hitandreo zanak'ireo atato amin'ny tokantranona ihany koa efa maro ny zavatra hitan'izy ireo izany dia mbola tamin'ny fotoana fanompontsampy avokoa izany ry havana aza manome fitoerana ho an'ny devoly ny tenin'Andriamanitra manambaran'izany ao amin'ny Efesiana 4:7 manambara hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly oka isika tompoko androka devoly aza manaiky atao satana sovaly aza manaiky ho itsakitsainy fa afo be no vantantsika raha ohatra mbola mijanona fanompontsampy any isika afo be naika ho vantaniko sorako any tompo fa afaka tanteraka tamin'izany miala amin'ny ratsy rehetra miala tompoko amin'ny ratsy rehetra ny tenin'Andriamanitra koa ao amin'ny Jakoba 4:7 dia miteny tenin'Andriamanitra hoe koa maneke an'Andriamanitra ianareo ary manoera ny devoly dia andositra anareo izy ry havana mila isika manaiky an'Andriamanitra ary manoatra ny devoly dia andositra izy miverena tompoko am' Jesosy miverena am' Jesosy dia mbola misy ny fotoana fa afo be no miandry ny mpanomposampy sy ny mpilalao-ody sy ny mpijangajanga sy ny mpangalatra ny mpandainga maro ny zavatra ratsy ataon'olombelona dia afo be no miandry ao amin'ny Apokalipsy 2:5 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy tompo hoe fa any ivelany ny alika ny mpanao ody ratsy ny mpijangajanga ny mpamono olona ny mpanomposampy ary izay rehetra tia lainga sady mandainga amen ry havana any ivelany ao ny mpanomposampy ao ny mpanao ody ratsy ao ny mpandainga rehetra mpandainga fotsiny ihany ao amin'ny Apokalipsy 1:20 eo amin'ny 9 dia mbola miteny ihany koa ny tenin'Andriamanitra hoe ovakiko amin'ny anarany hoe fa ny osa ny tsimino ny vetaveta ny mpamono olona ny mpijangajanga ny mpanao ody ratsy ny mpanomposampy ary ny mpandainga rehetra dia hanana ny anjarany ao anatin'ny farihy mirehitra afo sy solifara izany no fahafatesana faharoa amen ry havana ny fanahy tsy mba maty farihy mirehitra afo sy solifara fahafatesana faharoa zany hoe efa maty zany ny fanahinao raha mbola velona ianao raha ohatra mbola manao ireo zavatra rehetra ireo zay le fahafatesana voalohany dia ny fahafatesana faharoa dia ho mandrakizay izany satria vita treo any farihy mirehitra afo sy solifara mandrakizay ry havana tiantsika ny tompo mibeba miova vonjeo ny ankonanao raha manana ankonana ianao raha tsisy ankonana ianao dia vonjeo ny fanahinao fa ho avy Jesosy aka izay masina ihany sy tanteraka ihany ry havana izay ny anio fa raha mbola misy ny fotoana dia mbola miverina eto ihany aho raha sitrapon'i Jesosy tompo mahereza tompoko satria tiantsika ny tompo zarao amin'ny maro mba ho isy ny ahalala raha mbola ao anatin'ny tsy fahalalana izy satria tompoko tena fety satana ka ny anakana antsika ho any an-danitra ny tetikany aza manaiky an'izany fa mijoro miasa miomana iona amin'Andriamanitra anao satria ho avy izy akantsika voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany amen veloma tompoko